Fifaliana ho any miaraka aminao anatin'ity fotoana fohy ity izay fampaharizantsika amin'ity androany ity. Teo amin'ny fiainanao ve fa misy fotoana hoe tena tapy-dalaka lenao, tsy hitanao intsony izay ho ale, tsy hitanao intsony ny hevitra hoe andro sa emotra sa ahoana, inona no tokony hatao? Very fanambola velona hoy ny toro malagasy. Amin'ity androany ity dia tia ampaharinao fa tsy voenao ny aran'ity zavatra ohatran'izany. Misy torolalana avy amin'Andriamanitra ary misy toky avy amin'ny ten'Andriamanitra fa manana programa ahasambatranao ny tompo. Ao amin'ny Exodosy 4:10, andininy iray no iarahantsika isanao amin'ity androany ity. Exodosy 4:10, fitiniko aminao aloha ny tantara. Reto zanak'Israely rehefa afaka tamin'ny fanandevoziny teo Egypta, tsy namela azy moramora mihitsy ny Egyptianina, fa nanenjika tamin'ny fotoana rehetra. Ary ao fitantarana dia asaiko anao mba hamaky izany fotoana mampety azy amin'ny any amin'ny toerana izay mety ahafahanao mamaky ny tantara. Fa izao, rehefa tonga manoloana ato amin'ny ankavanana dezera izy, zany hoe tany hay, eo aloha eo ranomasimbe mangeniheny, ny atony indray tendrombohitra mijoalajoala, ny tao aoriana ny tao ilay Egyptianina izay tsy mifaditrovana fa favonany andripaka mihitsy. Tsy hitan'ny zanak'Israely intsony izay atao. Tena very lalana izy. Ary nieritreritra ary izy hoe sao dia diso lalana tsika ity, sao dia tsy tia ny tena lalana tena mety. Tapy-dalaka lena ny zanak'Israely. Aiza ilay Andriamanitra izay nanafaka azy? Aiza ilay Andriamanitra izay nanome toky fa io Andriamanitra io mitari-dalana azy? Petraka amin'ny fanontaniana, tao no fanometsiny, tao no hevitra ny hoe diso ianao ry Mosesy, tena tsy raro izao fitarihana ataonao izao. Zavatra mahafinaritra dia ity. Kay rehefa tena mamaky tsara ny tantarantsika. Ho fomba fiasan'io Andriamanitra io kay ry kristiana malala dia ity. Miandry ianao tapy-dalaka le izy. Miandry ianao tsisy ho very hevitra tanteraka izy. Eo izy vao manomboka manohy ny tantara. Ary eo izy manomboka mandray anjara. Ka ny vavaka ataoko izany amin'ity androany ity dia hoe meteza ianao tapy-dalaka le. Mba ahafahan'Andriamanitra miditra atsihatra. Hafahafa izay mihitsy, izay fandrenesanao azy izay mihitsy hoe meteza ianao tapy-dalaka le dia hiditra atsihatra Andriamanitra. Izao le fitantarana. Andininy fahatelo ambin'ny folo vakiko aloha asiantsika eo amin'ny andininy fahafolo. Anaran'i Jesosy Kristy no amakiantsika ny tena. Ary rehefa mbiakaiky Farao dia natompo ny zanak'Israely amin'ny masony ka indreo ny Egyptianina tamy. Manenjika azy. Teraka tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitarana tamin'i Jehovah. Andininy faha 11. Ary ho koa izy tamin'i Mosesy. No tsy nisy fasana vatany Egypta no nentinao ho faty aty anefitra aty izahay. Nahoana nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta? Nanomboka ny fanometsy. Andininy faha 12. Tsy izao fa ny tena nolazainay taminao fony tany Egypta hoe oka izay, fa avelao ihany izahay hanompo ny Egyptianina. Fa aleonay manompo ny Egyptianina toy izao faty any anefitra. Andininy faha 13. Ary hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo. Mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa anginana. Ahoana ary izany tenin'Andriamanitra izany aza matahotra hoy izy, kanefa manoloana anao ranomasimbe mangina eny, andaniny sy ny ankilany tendrombohitra mijoalajoala, ary ihany koa tany hay tsy ahafahana manositra, ny aoriana fahavalo-pasika. Inona no tokony hatao? Andininy faha 10. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, nahoana mitaraina ianareo? Andininy faha 11. Ary ainga ny tianao ka hainjiro ambonin'ny ranomasina dia sasaony rano, sasana izany. Eo ambanimbany eo misy fitantarana fa nasain'Andriamanitra androso ry zareo. Androso aiza? Androso ao anaty ranomasina. Dia tonga amin'ilay ohabola ataony malagasy hoe androso maty ray be, emotra maty reny be, hitsatoka maty zafikely, tapy-dalaka le. Fa rehefa mibaiko Andriamanitra mandroso dia misasaka ny ranomasina. Rehefa anao malala araka ny teniko teo, tena mivavaka andro mba ho tapy-dalaka le ianao, ary mirosoa ianao eo amin'ny toerana asain'Andriamanitra hirosonao. Mirosoa ianao any amin'ny lalana izay tian'Andriamanitra hirosonao. Fa rehefa hoy ianao hoe Tompo, very hevitra hatreo ny fetra ny fahatakarako. Ampy ahy izay fikelezana ny nataoko izay. Hiditra atsihatra eo amin'ny fiainanao amin'izay Andriamanitra. Ka moa ve misy mafy noho izany toy zavatra nahazo ny saina izany mahazo antsika? Moa ve misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao mihoatra noho izany fahagagana lehibe izay voatantara anaty Baiboly izany? Mahereza ianao, aoka hatanjaka, aoka tsy oro, tsy tebiteby, aoka androso miaraka amin'Andriamanitra, meteza ianao tapy-dalaka le dia hitanao tsara fidiran'Andriamanitra atsihatra eo amin'ny fiainanao manomboka izao. Hivavaka ho anao
eto ampamarana. Tombo Andriamanitra raha eo. Ankehitriny fantatro tsy misy miafina aminao ny fiainanay tsy raray avy. Fantatro zikizaka efa vitanay izay fa tsisy nitarika eo amin'ny fahombiazana. An'ity androandroany ity dia mba teny ihany koa izay hoe tena efa tapidalaka ilay izay Tompo. Ka aoka ianao miditra an-tsehatra, aoka ianao nandray an-tanana, aoka ianao aneo fahagagana. Fa tena mila fahagagana avy aminao izahay. Tsy efa naintsony ihany ny dia raha tsy eo ianao Tompo. Afaka ho an'ity namako izay miaraka amiko eto ity amin'ity androany ity. Mety izy ianao handray an-tanana ny fiainana, esorony tahotra ao anatiny, ary ingany mba afaka handroso miaraka aminao hatrany izy. Na inona toejavatra iriny atao miaraka aminao. Anaran'i Jesosy, amen.